Araka nitatsika tamin'ny sary teo dia ny olona mpampianatra frama sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra tetsy amin'ny EPP fiadana no narahantsika nandritra ny fanadihadiana ka ialana tsiny amin'ny fahadisoan'ny sary. Lafa ny fampianarana izay hatrany andro amaraina no indritra tamin'ny fomba ofisialy nanome ny heviny mikasika ny olana mitranga teny amin'ny hevon'ireo sekoly fanabeazana fotsiny na EPP nandritra ny fidirana ofisialy ny avy eo amin'ny hevon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fotsotry ny olana ny tsy fifankazahoan-kevitra teo amin'ny fandoavana ny karamandreo mpampianatra framo ndao raha tsika ny fanazavana makasika izay. Tsy dia nisy hoe fikorontanana fa ny fandaminana sy ny fifanakaloza-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny maître frama misy EPP vitsivitsy izay ny fampiresahana fa amin'ny ankapobeny aloha dia tenenina amintsika fa dia eran'ny Madagasikara ndroatra daholo ny mpianatra mianatra ary nampianatra zanaka daholo ray aman-dreny mpianatra fa nisy vitsivitsy voalazanao teo izay nisy ray aman-dreny izay efa nandoa cotisation ny maître frama dia mitaky izy ireo hoe ahoana fa misy mandoa misy tsy mandoa reny zany dia organisation interne ny maître frama dia ny ray aman-dreny no mandoa cotisation amin'ny maître frama. Misy organisation interne izay fanarahan'ny ray aman-dreny sy ny maître frama amin'ireny. Tokony isy assemblée générale zany irahandro zareo midinika sy manapaka amin'ireny andoavana ny karaman'ny maître frama fa tsy idiran'ny fanjakana mihitsy reny tsy idiran'ny ministère ny fanabeazam-pirenena fa ny ministère ny fanabeazam-pirenena dia hoe ny droit d'inscription na ny frais généraux izay politika napetraky ny filoham-pirenena izay no tsy alohan'ny ray aman-dreny.